manonona ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo amintsika rehetra ny fiadanany ny amen ny fiainantsika. Androany sika aloha dia mamarana kely aloha ilay loha hevitra hoe ataonao iza moa Jesosy Kristy. Tsy feno koa ny ratranambara fa anatin'izay fa nampitaina aloha izay tsapa hoe alefa mialoha ary sitrapon'Andriamanitra fifaliana ho anay hatrany ny ampita aminao loha hevitra hafa dia anatin'izay koa mameno miandalana ny amin'ny filazana ny fahalalana tokony ampitaina any amin'ity momba ny Jesosy Kristy ity. Androany zany tsika dia resaka mbany hoe Jesosy Kristy mpisorona be. Rehefa miresaka mpisorona be isika matetika dia matsiaro ny fanekena taloha. Fony mitondra ny vahoaka ny Andriamanitra zanak'Israely, ary tsy tamin'ny fotoana zanak'Israely ihany aza fa efa trany aloha mihitsy tamin'ny andro ny patriarka dia misy ny sorona atao, satria rehefa niditra ny ota dia tsy afaka manatona mivantana n'Andriamanitra ny olona raha tsy mahazo famelan-keloka. Kanefa tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha alatsaka. Misy fotoana koa Andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy hoe aza misehoseho foana eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao tsy mitondra fanatitra. Zany fisehoana mitondra fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra izay ilay fisoronana, ary tsy ny olona rehetra no afaka nanao an'izay. Tamin'ny andron'ny patriarka moa dia fantatsika ry Abrahama, Isaka, Jakoba reny no mitateraka ny fisoronana. Rehefa mitantanan'Andriamanitra ny vahoakany dia ny zanak'Israely niala avy any Egypta nandeha any amin'ny tany Kanana dia nanendry izy ny taranak'i Arona, i Arona sy ny taranany mpisorona, ary ny taranak'i Levi manontolo dia manampy ny mpisorona amin'izany asa fisoronana izany. Ary amin'ireo mpisorona ireo dia misy ilay mpisorona be, iny zany no antsointsika hoe filohan'ireo mpisorona ireo. Toy izao mantsy ny fandehany tamin'izany. Tsy tahaka antsika izao izay afaka miresaka mivantana amin'Andriamanitra, fa misy ambaratonga tsy maintsy atrehana. Tsy ny vahoakan'Israely manontolo fa tsy maintsy misy fepetra arahana. Misy ilay taberna kely, misy ny vavahady miditra eo dia manao fanatitra aloha eo amin'ilay fanaterana ny fanatitra dorana, dia mahatanteraka aniny dia ny mpisorona sisa sy ny levita no afaka indray manatona bebe kokoa. Dia misy tavy anankiray fidiovana eo, dia aorinan'iny dia misy lay tranolay fionana izay mpisorona ihany no afaka miditra ao, dia ireny le taranak'i Arona. Dia ireny no mitondra ny ditika azo manom-pofona ny mofo, dia atreo ihany koa nefa fa amin'ny tranolay fionana mbola misy efitrano ilay antsoina hoe efitra masina indrindra, izay ny mpisorona tsy mahazo miditra ao afa-tsy ny mpisorona be ndray mandeha isa-taona. Dia ny fototra zany rehetra zany dia zao: misolo tena ny vahoakan'Andriamanitra izy, mifona ho an'ny tena ny voalohany indrindra, dia mifona ho an'ny vahoakan'Andriamanitra, azahoany ny vahoakan'Andriamanitra famindram-po. Dia rehefa vita ilay fanatitra ataony mpisorona be io dia mivoaka izy avy eo mitodika amin'ny vahoaka mahazo tsodrano ny vahoaka. Zay ny fanekena taloha. Rehefa mamaky amin'izay ny fanekena vaovao isika, izay hitanao ao amin'ny Hebreo, anisan'izany ny toko faefatra, andimy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo, ny toko fahafolo, ny andimy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Mbola misy hafa ihany koa dia milaza hoe reny mpisorona tamin'ny fanekena taloha reny sy mpisorona be dia voafetra ny asa nataony. Voafetra aloha voalohany indrindra amin'ny fotoana, satria olona mandalo ity an-tany reny
dia mety maty izy dia tsy maintsy misy mandimby voafetra ara-potoana zany araka ny fahavelomany fa faharoa ny tena lehibe indrindra dia voafetra amin'ny fiantraikany satria re mpisorony reny a tsy mitondra le tena sorona ilain'Andriamanitra fa tandindona no entina dia le biby hovonoana alatsadra nambara teo alohany efa tamintsika fa ny biby tsy mahasolo olona ihany no afaka mahasolo olona ary na io olona io koa aza dia tsy maintsy olona tsy misy klema tsy nandralaota masina nankatony sitrapon'Andriamanitra zato isan-jato fa tsatsika izy zay olona izay dia Jesosy Kristy lay nran'Andriamanitra ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa na fiainana mandrakizay ny sorona teo aloha zany ny fiatraikany tsy nahatonga nyle firenena Israely ho firenena tena voavela eloka fa tatsika ny tantarany firenena Israely firenena mafiatoka izy nikomby tamin'Andriamanitra izy deo ny hevitra ny sarany tamin'Andriamanitra dia fantatsika ny hafarany fa babo ny zanak'Israely ary efa babo izy ary anisan'ny antony fahababony sy ny vokatry ny fahababony dia tsy fahatombana ny fisoronana teo amin'ny zanak'Israely fa rehefa tonga teto an-tany Jesosy Kristy dia nanaisitra ny fisoronana atsoina hoe provisoire izy amin'ny teny frantsay teteza mita ihany ny fisoronana iny fa ampiditra le tena fisoronana tena izy amin'izay Jesosy Kristy inona le fisoronana tena izy dia zao le mpisorona teo aloha sady mandalo fotsiny manakilema mpanota ihany ko izy na ny an'ny tenany aza mbola tsy voalamina fa Jesosy Kristy kosa tanteraka masina tsy manatsiny noho izany a mahefa izy manara-penitra izy raha mifenitr'Andriamanitra faharoa dia zao Jesosy Kristy dia tsy voafetra ny fahavelomany ity an-tany fa izy mandrakizay izy lay izao zay izy atrizay ario mandrakizay noho izany ko izy ny ten'Andriamanitra hoe izy rehefa natsangan'Andriamanitra ray ho mpisorona dia ho mpisorona mandrakizay ary ny fiatraikany sorona nataony koa dia mandrakizay hitarika kely ny sainao a verina kely amin'ny pasika tsika inona ny tsaroantsika amin'ny pasika hoe Andriamanitra hoe mangala zanak'ondry ray taona na zanakosy ray taona ny raniny zanak'ondry zanakosy nalatsaka iny zany a dia tahaka milaza amin'ny zanak'Israely rehefa atao le andro fanavotana milatsaka ny rano le zanak'ondry dia tahaka ny mahazo famelan-keloka ray taona fa ny Jesosy Kristy kosa ny rany mandrakizay ary zay mihitsy ny tena zany fiainana tsy hoe nomena fiainana mandrakizay izy mihitsy ny manana fiainana mandrakizay ary izy mihitsy koa no fiainana mandrakizay dia rehefa niditra tamin'izao fiainana zao Jesosy nanolotra ny tenany ho fanatitra izy aloha lay sorona zay ny mahavariana nyity Jesosy tsika ty ary mbola mahatonga antsika te hidera azy foana sorona izy fa izy mihitsy koa nanatitra ny tenany lay rany mandrakizay izy lay masina izy lay tanteraka izy lay tsy manantsiny izy lay manana fisoronana tsy dimbiasana feno ny fepetra tsy anampiny tsy analana tamin'ny nanaterany Jesosy Kristy indray mandeha monja ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana na vita famonjena mandrakizay izy ho anao zay mino azy zay le fototry ny vaovao mahafaly famonjena tanteraka no nomeny anao famonjena feno no nomeny anao famonjena mandrakizay no nomeny anao rehefa vitan'izay izy ny ten'Andriamanitra hoe nitondra ny fanatitry ny tany an-danitra izy rehefa niakatra tany an-danitra ny tompo dia tsy mitovy amin'ireo mpisorona be hafa nareo mpisorona hafa reo mbola mitsangana isan'andro misorona be mitsangana isataona manao fisoronana fa Jesosy Kristy efa mipetraka eo akavanany ray zany mipetraka zany dia efa vita ny asa noho izany dia zao aza misalasala manatona ny siza fiandriana amin'ny fahasoavana ahitanao famondram-po manana mpisorona be enao io mpisorona be eo a misolo vaika anao teo amin'ny hazo fijaliana ary mandraka kehitriny mbola manao fifonana ho anao izy amin'ny alalany
mahita fity eo anatrehan'ny ray ianao, amin'ny alalany mahazo soa eo anatrehan'ny ray ianao, mahita famondram-po. Izy ilay niainany zany fitsapahana fisedrana mafy indrindra zany, afaka mandray tsara ny fangatanao izy. Aza mieritreritra mpanota loatra tsy andray ahy tsy izy mihitsy ary nefa tonga ota teo amin'ny hazo fijaliana. Aza miteny mafy loatra, ratsy loatra ny fiainako, maherin'ny rany afaka maty io anao. Ary raha manahy koa ianao ho vitako ve zao fiasaka zany zao, aza matahotra ianao manana mpisorona be zay mivavaka ho anao ary tsy mitsahatra mivavaka ho anao. Afaka miteny ianao tahaka n'le hira ny avantsika, sambatra Jesosy raha miaraka aminao, satria manana mpisorona be afaka mitondra ny fahalemenao ianao, manana mpisorona be manohana anao mandraka rehefa. Dia rao ny anarany mankalaza azy ifalio ny fonao azy. Raha mbola tsy nandray famonjena ianao dia azadiny efa nandatsaka ny rany izy ho anao ray sy ny famonjena. Za mangatakandro fotoany zao, indro ankehitriny andro fankasitrahana, indro ankehitriny ny andro famonjena. Amen.